Na dia teo aza ny fahasahiranana tamin'ny fitaterana dia tsy nahasakana ny kristianina tao amin'ny aumônerie katolika malagasy teto Paris Île-de-France tonga namonjy ny matsim-panahy fanomanana ny fiavian'ny tompo isan-taona izany. Ny asabotsy 14 sy ny alahady 15 desambra lasa teo no nanatanterahana izany teny amin'ny bazilika Montmartre. Niisa 10 teo ny mpandray anjara ary nahitana ireo sokajin'olona rehetra dia ny ankizy, ny zatovo, ny tanora ary ny olon-dehibe sy ny ray aman-dreny. Pretra telo mirahalahy no nitarika sy nanentana ny matsim-panahy dia i père Edmond Andrembololona izay aumônier FKMP, i père Jeannot Emmanuel Zafipamonjy, izy no nanao ny famelabelan-kevitra ary père Biagio Virgity, izy kosa no niaraka tamin'ireo zatovo. Samy hafa isika fa iray ao amin'ny Kristy. Izany no lohahevitra nanentana ity matsim-panahy ity. Ka taorian'ny famelabelarana izay nataon'ny pretra dia nisy ny fifampizarana sy ny fifanehoan-kevitry ny tsirairay mikasika io lohahevitra io. Ndeha ary hoe hoenohy itsika vetivety ny hevitra izy telo mianaka reto mikasika n'izay matsim-panahy izay. Alors je viens à la récollection parce que j'en ai besoin et ça m'apporte, ça me prépare au temps de l'Avent. Parler avec les autres c'est important pour savoir ce qui est nécessaire aujourd'hui en tant que chrétien et montrer qu'on n'est pas tout seul, voir qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien et qu'on vit tous des choses différentes mais aussi parfois pareilles. Nanao collection dia zany efa tresany mandeha collection foana kanefa kan'ireo collection amiko fandaliana ambonina zany izy zany ty zany tamin'ity zany hoe ino le thème unis dans la diversité hoe zay ka bon betsaka ny zavatra ilako tao zany olona miray tsika zany miray tsika kanefa ny samihafa daholo donc betsaka ny zavatra hoe azo iraisana kanefa ny kio hoe misy ny samihafana zany hoe tsika rehetra zany nataon'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra tsika hoe mitovy amin'Andriamanitra kanefa na zany nataony tsy mitovy daholo samanana ny caractère donc na dia hoe miray tsika raha volana dia misy ihany le mampiavaka atsika. Ny antony nahatonga nanamonjy an'ity collection ity voalohany indrindra hoe amin'ny hoe vanim-potoana ny Avent zao hanomanana ny Noely dia mba hoe hitokana hanana fotoana hoe moment de recueillement hanomana ny Noely ara-panahy indrindrandrindra dia hanomana ny fo sy ny saina handray an'i Jesosy Kristy. Dia ny tena nampiavaka be an'ity recollection ity voalohany indrindra en plus ny zavatra azo tamin'ny fampianarana nandritry ny conférence nataon'ny mon père hanomanana ny Noely dia afaka nanararoatra nanao ny adoration perpétuelle na veillée nandritry ny alina dia tena fotoana riche spirituellement le izy satria fotoana mangina enao rery miresaka amin'ny Jesosy, enao rery mitsoaka ny sakramenta masina dia iny aloha voalohany indrindra tena hitako nampiavaka ny recollection dia araka ny tenen'ny mon père nandritra ny fampianarany tamin'ny omaly hoe tsika kristianina tokony hoe manana relation manokana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny kristianina antsika dia iny fotoana iny tena nahafahana manana relation manokana niresaka mangina tamin'i Jesosy Kristy tao anatin'ny fitsoahana sakramenta masina. Dia ankoatran'izay koa mbola nisy ny célébration le parcours jubilaire amin'ny célébration ny 100e anniversaire en Sacré-Cœur dia nanao an'iny parcours jubilaire iny koa dia anisany nampiavaka ny recollection koa iny tena nafinaritra. Araka ny voalaza teo dia mankalaza ny jobily fahazado taona nanamasinana azy ny bazilika Montmartre amin'izao fotoana izao ary tsy mifarana izany
ratsy amin'ny 27 ny volana oktobra 2024. Nandray anjara tamin'ity taonjobily ity araka izany ny FKMP satria nanokana fotoana nanaovany chemin jubilaire ary nofaranana tamin'ny soronamasina niarahana tamin'ny kristianina rehetra tao amin'ny bazilika. Enika fahasoavana ny aumônerie katolika malagasy teto Paris Île-de-France tamin'iny farany herinandro iny ka afaliana miaraka amin'ireo ankizy no entinay anolorana anao ny firaritso sahady anao fety sambatra amin'izao noely izao.